Lawe Katila Varijawa Sauyetan Lawe Katila Varijawa. Zao tsika raha miresaka ny hoe andraisantsika anio amin'ny volana novambra dia nilasitsika hoe hoezahana ny avitany ny seranam-piaramanidiny vato fa ny seranam-piaramidiny vato ange raha hitaritsika ho atsaraina tsy natao an'ny io francophonie hoe fa natao ho fampandrosoana amin'ny firenena andraisantsika vina zay nkendrentsika hoe hitombo ny mpizahatany toka eto Madagasikara, hitombo ny olona ivezivezy eto Madagasikara, tsy ampitsony io a mila tsaraina io a anaraka ny fenitra iraisam-pirenena, mila tsaraina io a hisitona ny olona fa raha vita amin'le fotoana anaovana an'le francophonie vao maika tsara ina moa maharatsy an'izany anamboatra ny lalana Antananarivo tsika efa betsaka ny embouteillage efa tsy mety tsony ny lalana amin'ny vato lalana anankiray iny a zay misy embouteillage adiny ray sasany adiny roa ny olona andao velarintsika amin'ny ilany atsinanana amin'ny ilany ndrefana ry izy ka raha vao maika tratra ao anatin'ny francophonie vao maika tsara le izy mba vao marika zany hoe tao anatin'ino natao inona maharatsy an'izany hiteraka fampandrosoana ny tanàna zany hiteraka asa zany hiteraka fanatsarana amin'ny akapobe ny toekarem-pirenena zany ary tsy vitan'izany fa rehefa tonga eto ny olona dia ahitan'le Madagasikara zany laza hoe zay tsy amorona antsika zay andray anareo a amin'izay anananay sy amin'izay maizy anay na manitra ary zay tsy mamenatra anay zany io no izy io io mazay anay ka amorona inona moa zay ao anatin'ny herintaona na roa taona fa dia andray an'io zay a fa zany efa ndresy lahatra fa hitondra fampandrosoana io a anovan'ny olo fomba fijerin'ny olona Madagasikara io a satria ty Madagasikara ty a betsaka ny te hijery betsaka ny te hanampy ihany koa amin'ity Madagasikara ty ka zay no ahitanako ny tanora ny ahitanako ny mpandraharaha hoe hitondra tombontsoa antsika io a ny fanomeza tanana ary efa betsaka ny fanome tanana amin'io a ary zay moa ny irina hoe ho atsika izany rehetrarehetra zany efa miresaka zay hoe fifandraisana amin'ny any velany zay ihany raha ny tany an'ity fantaniko ty azo dia ozindray ndre matofilo hoe resaka ny tanterina tany avelany alefasy fa tsika eto somary itsitsy kely mantsy le fantaniko hoe mety anao ahoana ny fandaharam-potoana andre matofilo zany amin'izay fivoahana any velany zay a amin'ity taona ity a voakihana matetika mantsy ianao amin'ity mivezivezy any velany ity ianao sy ny raha matovadinao mihitsy raha zay ny tena tiako hoe anotsiana le fantanina ahoana ny hevitra mahakasika an'izay zao a za koa nitsinitsy ny valiny satria alonge androany angamba vao tena mamaly an'izay raha tsy diso amin'ny vahoaka malagasy a fa betsaka le resaka mandeha ary io ange misy le mpano politika ikeny mivoy an'io e atao foana zay anaty ratsiana le filoham-pirenena hoe zao ny ataony mandeha mivoaka izy mandany voly izy manao an'izao izy manao an'izao zao lazaiko atsika raha tsy nandeha ve ny filoham-pirenena tamin'ny 4 ho voala daholo ve reny fanasaziana Madagasikara reny fantanam-papetrako zay fa ity ny tena isariako ny saitsika aza dia ampitahaina re amin'ny zavatra nisy tao amin'ny tetezamita ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao hoe tao amin'ny tetezamita voasazy Madagasikara tsy afaka ny voaka tany velany ny mpitondra teto amin'ity firenena ity dia satria izy ny tsy afaka ny voaka dia za tokony hivoaka ve nampitahana hoe jereny teo aloha fa tsy mivoaka ka manina ianao mandeha mba madio ve ny toe-tsaina sy ny eritreritra amin'izany zavatra zany tsy mety zany ny tokony ho refesina raha dia hoe ny fivoahana ny velany ary za vonina anao an'izany hoe ny fivoahana ny velany dia mitondra tombontsoa amin'ny firenena zao dia lazaiko fa amin'ny faran'ity herinandro ity a dia amonjy fivoriana an-tampony vondrona afrikanina isika nge ka mpikambana amina vondrona maro e zaza nge mbola tsy nandeha namonjy an'ireny satria be dia be ny zavatra atao itotoerana fa mpikambana amin'ny sadek tsika mpikambana amin'ny comeza tsika mpikambana ao amin'ny union africaine tsika mpikambana any amin'ny ONU tsika mpikambana amin'ny vondrona européenne tsika mpikambana amin'ny zavatra maro samihafa tsika tsy resahana tsony ren'ilay hoe mila manao le fiaonana ny velany mba netanana ny mpandrarao avy aty Madagasikara be dia be zay zany zavatra anankiray ho za hoe zay nisy ary zao raha tena mba te ampitaha ampitaha amin'ireo filoha talohany tetezamita dia ho hitantsika hoe izy no mivoaka betsaka
izy ny tany ivelam-betsaka zany ke tokony fampitahana zay azo atao faharoa dia le hoe mivoaka filohampirenena nge za raha amin'ny filohampirenena samy mifampiresaka zay dia manontany hoe ahoana ho natokavaanao taty dia rehefa mitena nandray ny filazantsika azy moa dia hoe avion de ligne zany hoe ny fiaramanidina tsy an'ny tena manokana fa lay fiaramanidiny compagnie samy hafa ireo no andehanana filohampirenen'ny olona nge ka manana ny fiaramanidiny manofa ny fiaramanidiny ao anatin'izany fa ny filohampirenenareo izy ay mbola mandeha miaraka amin'le vahoaka ao anatin'iny fiaramanidiny raha tsy hoetsindrainay fotsiny angaka hoe akaikikaiky hoe ato afrika ty afaka mandeha amin'le izy na hoe tsisy fiaramanidina manitsy ao anatin'le izy fanontaniana andre matofilo mikasika an'izay fivoahanao any ivelany zay inona marina moa zany tena ataonao a le mivoaka ny ivelany io zay ny tena tokony anontanianareo hatramin'izay hoe inona moa ny ataonareo any mitsangatsangana ve nareo misy mpanao gazety ange hoetiko miaraka amiko e misy mpanao gazety zao a tsy afeniko atsika fa niaraka tamiko tany Bruxelles dia rehefa niaraka tamiko tany roandro ny andro faharoa izy dia zao nyteneny rehefa tonga tamin'ny efatra président tena kao zay kao tsy araka iny ataonao za manomboka amin'ny fito maraina dia efa mivory a fivoriana fandraisana anjara fiona mpanao gazety a zavatra maro samihafa tsy mitsahatra mihitsy hatramina sakafo atao sakafo arivo vory foana zany kely atao any diry ny tombontsoam-pireneny za zao raha mandeha ny fiona tampiny union africaine io ao a ny miona amin'Andriamatoa secrétaire général ny firenena mikambina Ban Ki-moon efa vita le fionana ao no miona mandanina ny fifandraisana amin'ireo tany any manasony any a fifandraisana araky ny famatsim-bolo any nanaovana an'ireny any ny fanakalozana hevitra maro samihafa fa tsy hoe mitsangatsangana fotsiny akory le mandeha ohatra an'ireny za no mba miangavy atsika hoe mba hivoy andray zavatra nareo ange mandeha nareo mpanao gazety tondra mpanao gazety foana ary za raha mitondra mpanao gazety mba manao hoe mitondrana anareo a sy nijery fotsiny zay ataon'ny filohampirenena sy tatitra an'izany fa mba hita ihany koa hoe manahoana ny fivoaran'le tany any velany fa za milaza amintsika tara be tsika dia malaza amin'le manan-karena ekeny zany ananantsika daholo ny zahatrehetrarehetra fa raha eo amin'ny tany fandrosoana oarina amin'ny hafa betsaka niezaka mbola ataontsika fa mbola tratra orentsika mila mianatra an'izanytsika mila mijery an'izanytsika vao moa ty taona ndray matofilo dia tsy an-tany any ahoana ny fijerenao no avy a inona ny mety ampiavaka ty taona 2024 ty ho any amin'ny mahafilohampirenenanao mihitsy ny mampiavaka azy a dia fanohizana aloha zay teo aloha fanamafisana ary tena ataoko hoe fiazakazahana efa tapetraka ny fototra iny dia zao zanytsika manamafy an'izay fiazakazahana zay a eo amin'ny sosialy bahoaka sy eo amin'ny toe-karem-pirenena indrindrindrindra akoatran'izay moa dia manamarika nyity taona 2024 ty araka nefa le niteneniko teo a dia reo andraisantsika reo fionana maro fionana ngezabe anakiroa reo lazaintsika hoe ny comeza sy ny francophonie reo fa za milaza aminareo a fa be dehibe ny mangataka reo vondrona maro samihafa ao amin'ny assurance ao amin'ny lafa ny fitsarana manery ny afrika sy raha zao tontolo zao zay ho any madagasikara amin'ity taona ity be dehibe ny zavatra iseho andraisantsika nireny fionana maro isan-karazan'ireny ka ho za hoe raha ataoko sary le izy a dia zao teotsika voasazy fa izao a le olona rehetra nivera toka makaty amintsika manotra misy fampandrosom-pirenena ao anatin'izany zavatra zany ka ho za hoe zay nanamarika n'ity taona ity a namafisatsika n'izay fiarahametana amin'ny fampandroson'izay ametrahana reo fotodrafitrasa fototra efa laza teo ohatra io milafi ny famokarana angovo ohatra zao dia famokarana reo angovo azo avosina avy amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro avy amin'ny alalan'ny rano zany a dia isy amin'ity taona ity fa namafisana reo fotodrafitrasa amin'ny lalana maro ny lalana zay efa mandeha fa mbola mafisina amin'ity taona ity ngamba tsy hitanisany antsipriany afa dia isy fotoana anomanana an'izay a olaza aseho ny zavatra vita fa zay ngamba ny tena tsy ampy zay voninanao an'izany zao ilain'ny vahoaka sy ny mpijery moa dia farana tena zava-misy hoe inona ny ataony mitondra fanjakana ary inona ihany koa no
hoe ataontsika hoe andrasan'ny vahoaka satria ilaina ny zava-dehibe ny fitondranao fanazavana tahaka izao anatina fandarana tahaka izao ka hoe amara-paranantsika azy inona ny mba afatrao inona ny mba teninao ho an'ny mpijeritsika androany. Ny aloha ny voalohan-teniko a dia ampatsorana akitsim-po no isorako ny vahoaka malagasy amin'ny fahaizany jery sy mitsinjo ny fihavanam-pirenena sy izay ampandrosoana ny firenena izay. Be dia be nge ny zavatra niseho araka ny lazaina rehetra hoe fisarihana no zavatra maro samihafa hatramin'ny hanonganana ny fitondram-panjakana. Fa izao ny vahoaka malagasy tsy te hiverina amin'ny Kristy intsony. Za mahita an'izany tsy te hiverina amin'ny Kristy intsony. Ary zay ny tena isorako amin'ny vahoaka malagasy ary tiako ilazana amin'ny vahoaka malagasy hoe mahazo matoky ianareo fa filoham-pirenena mahafantatra amin'izany ary zany mbola mampirisika amin'ny filoham-pirenena androso ninninona zavatra miseho ninninona fanakiviana ninninona famigam-pinganana zay misy hany amin'ireo mpanao politika zay antsoky foana hoe mila mijery ny firenentsika. Eo ihany koa nareo mpanao serasera oza hoe aleo mba hipakany amin'ilay vahoaka ilay zavatra tena misy marina. Misy anketo amintsika olona na tokony olona maro samihafa inona ny atao dia ny ampisy foana ibahana lelanelana eo amin'ilay filoham-pirenena sy ny vahoaka. Atao mihitsy zay tsy tafapakan'ilay izy, atao zay tsy hitavan'ilay vahoaka n'ilay filoham-pirenena, atao tsy hipakany ilay vaovao makany amin'ny filoham-pirenena makany amin'ny vahoaka. Nefa ilay vahoaka mila an'izany soa ihany ozy matoky an'izany fa ny vahoaka mahay ny vary sy ny tsiparifary. Za te ilaza ataontsika hoe raha miresakytsika zao hoe asa ny fivoarana sy ny fampivoarana entina any amin'ny sehitry ny fambolena miteraka asa nge reny. Rehefa manao barage zay any Bevoay any Andapa ka manondraka velara-tany 4,000 hektara 1,000 hektara reny miteraka asa nge reny na tsy voahita amin'ny atotanisy ara hoe firy no isan'le mpiasa ao anatin'ireny. Zany hoe sady miteraka asa no amin'ondritra ny ataoko hoe ny tany le famokarana eo amin'ireny toeran'ireny, ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana fototra, fanatsarana ny fahasalamana be dehibe ny fanamby. Fa izao le hoeti-manana sady mbola idina mbola karoana fa itsika koa ny tokony manomana an'izay imbetsaka ny manetany ny mpanambola sy ny mpampiasa vola eto amintsika. Misy manana eto amintsika ampiasao eto amintsika ny vola. Mety mbola tsy mifampatoko ve? Jereo ny vazaha, jereo ny vahiny tonga eto izy maninona ianao eto toerana ny samanao an'ilay izy. Nitsika mahavoaka ny velan'indray ilay izy. Dia za hoe fotoana zao zay hifanomezan-tanana hijerena ny fampandrosoana ny firenena za matoky fa zay fifanomezan-tanana zay tena fametrahana ny tombotsoa am-pirenena ho amin'ny ambony indrindra zay ny tena zava-dehibe mba amin'ny fampandrosoana nyity firenena ity ka dia matoky isika fa rehefa zany rehetrarehetra zany tafapetraka dia tena androso ity firenena ity. Ya, dia zay zany ny fanazavana nentinao Andriamatoa Filoha an'ny mpijery ny mpiaino ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ity androany ity nivantana teto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny arahana sy namana ny eny Rakotonjanahary ny fanometanana teto serasera ho an'ny vahoaka malagasy avy any amin'ny filoham-pirenena dia mametraka mandra-piona fa tsika rehetra indray. Sauditon lawe Kachila valetiawa Sauditon lawe Kachila valetiawa